Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy pitarika malemy aho fa mahery. Izay indray no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Ary lesona voalohany isika amin'ity anio ity. Mazava ho azy fa ao anatin'ny andro vitsivitsy dia andinika izay loha hevitra izay isika ka dia manasa anao anaraka izany hatrany eto amin'ity pejy ity isan'andro. Resaka leadership na hoe fahaiza mitarika no resahantsika ao anatin'izany. Ary ny mpitarika izay resahana dia ny ray mpianakaviana dia efa mpitarika, ny reny mpianakaviana dia efa mpitarika, na any amin'ny sehatra aiza na aiza misy ianao dia mety hoe mitondra olona ianao dia efa mpitarika foana ihany koa ny anaran'izany. Ka dia andetsika andinika. Ny base na hoe ny fototra na izany atao hoe fahaiza mitarika kristianina izany dia reto zavatra dimy reto. Izay tena hoe iriko mihitsy mba ho hainao tsenjery. Rehefa mahita ianao dia avereno reto fahaiza mitarika dimy reto fa izany no tena fifaliako. Ny voalohany dia izao ny zava-dehibe indrindra amin'ny fahaiza mitarika dia ny mpitarika. Ny teny lehibe indrindra amin'izany atao hoe leadership zany dia hoe leader. Ny ankabetsahan'ny fiofanana dia miresaka ny amin'ny mission sy ny amin'ilay asa, fa ny antsika dia ny leader aloha ny tena fototra, tsy maintsy trandrahana amin'izany atao hoe leadership zany. Ny faharoa dia izao, ny fon'ny mpitarika no fon'ny fahaiza mitarika. Zany hoe ny zavatra ivo nyzany fahaiza mitarika izany dia ao amin'ny fon'ny mpitarika no misy azy. Ny fahatelo dia ny hoe ny tanjon'ny fahaiza mitarika dia nanova ny olona izay tarihina. Ary ny fahaefatra, ny fanovana izay takiana amin'ny fahaiza mitarika dia miainga avy ao am-pon'ny mpitarika. Any mihitsy aloha no manomboka ny fanovana, fa tsy afaka ny hanova olona ianao raha tsy ny fonao mihitsy aloha ny voaova. Ary ny farany dia ny hoe ny fanalahidy hanovana ny fon'ny mpitarika dia ny azo fijaliana. Ireo raha nano zavatra ho resahantsika mandritra ny andro maromaro. Nahoana antsika no miresaka an'izany satria izao manontany sika rehefa mijery ny soratra masina ny amin'ny hoe ahoana no nahatonga ny afatra nentina olona 12 no fanina tao anatin'ny 3 taona hiparitaka anatratra n'izao tontolo izao ary nanova ny tantaran'izao tontolo izao. Raha misy ravana ny mission, nisy impact lehibe indrindra. Raha misy ny formation, nisy impact lehibe indrindra dia ny formation an'ireto mpianatra 12 reto, ny mission an'ireto mpianatra 12 reto, satria tonga nanenika sy nanova an'izao tontolo izao izany. Ary izany mahatonga antsika handray sahady aloha ny conclusion amin'ny hoe ny Baiboly no boky fahaiza mitarika tsara indrindra. Raha mahatrandraka an'io sika dia tena mahita ny amin'ny hoe ao no tena misy n'izany atao hoe fahaiza mitarika tsara indrindra izany. Ary Jesosy Kristy no mpampianatra fahaiza mitarika mahay indrindra. Izay koa no hitantsika. Dia manomboka an'io tsika dia andinika ny amin'ny Marka. Ny bokin'ny Marka fotsiny aloha no raisintsika dia hojerevantsika hoe ahoana ny fomba nanovan'i Jesosy ilay fo malemin'ny reto mpianatra reto ho tonga fo mahery. Ka tsy mpianatra malemy ireo fa tonga mpianatra mahery. Nahavitan'izany mission goavana be izany rehefa nandena tanteraka an'ilay izy. Androantsika dia hijery ny Marka toko fahaefatra. Marka toko fahaefatra ny 5:30 ka hatramin'ny faha-40. Mazava ho azy fa ny bokin'ny Marka foana aloha ny resahantsika eto dia hojerevantsika ahoana ny nanofanan'i Jesosy an'ireto mpianatra ireto. Any amin'ny toko voalohany, toko faharoa, toko fahatelo aloha raha fitiniko dia ny amin'ny resaka hoe nentin'i Jesosy ny mpianatra. Jesosy nanao ny asa fa ohatrany hoe teoria mijery fotsiny, observation fotsiny zany nataon'ny mpianatra. Fa rehefa manomboka eto amin'ny toko fahaefatra eto amin'izay dia eto amin'izay vao misy resaka dialogue ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny mpianatra dia ho raisintsika aloha io zany voalohany indrindra. Andeha vakiko amintsika izay Marka toko fahaefatra 5:30 ka hatramin'ny faha-40 izay manao hoe ary andro izay ihany rehefa hariva ny andro dia hoy izy taminy andeha isika hita ho eny am-pita. Ary rehefa nampidin'ny mpianany ny vahoaka dia nentiny tamin'ny sambokely io tamin'izao ihany Jesosy. Ary nisy sambokely sasany koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery ary ny anjerajeran'ny alon-drano ny sambokely ka nila ho feno rano. Ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambokely tambonin'ny ondana ary namoha azy ireo ka nanao taminy hoe mpampianatra tsy mampaninona anao va azo hafatesana izao. Ary ny fo izy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsahara
ary dia nitsahatra ny rivotra ka toy ny tsara ny andro. Ary izy taminy, nahoana ny saritahotra nareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Amen. Eto ravana dia hitantsika fa Jesosy mihitsy zany no nitondra ny mpianatra. Zay nambarina ny 9:7 amin'ny hoe andeha isika hita hoe mimpita. Nentin' Jesosy ny mpianatra ary rehefa nandeha teny ampovoan-drano teny dia nisy tafio-drivotra mahery. Zay nambarana eo ary naika nirendrika zany le sambo kely satria be dehibe le onja zay efa niditra tao anatin'le sambo kely. Nahagaga nefa ravana dia izao Jesosy tao anatin'io sambo kely io mbola natory. Le zavatra zany efa tena hoe efa ilo rendrika ny olona efa misavoritaka daholo ny rivotra mifofofa nefa Jesosy anatin'izany dia matory. Zavatra ngeza be nampianarin'izany amintsika ny amin'ny hoe io olana izay misamboaravoara mafy mampikorotana ny sainao sy ny lohanao io tady fa tsy mbola mahataitra ny tompo io. Tsy mbola taitrana mikorompaka amin'io akory ny tompo fa tena hoe manana an'izay le fitoniana izay izy satria efa mpitarika mahery izy, efa zatrady. Ary zay koa no mbola mampianarina ny mpianatra satria tena formation pratika mihitsy no nitondrany ny mpianatra ao anatin'izao zavatra mitranga izao. Dia izao ny zavatra mitranga teny amin'izay le mpianatra amin'ny 9:7 mpampianatra tsy mampaninina anao fa izao ahafatesana izao. Zany fomba fiteny zany dia ohatrany hoe ianao ve dia tsy mahita hoe efa ho faty zahay, to jerevanao fotsiny zahay, fa maninona ianao no to tsy miasa, to tsy manintsy maninona fa ohatrany hoe satrinao ho faty ve zahay ity, ohatran'izay le izy. Ary eo le lesona voalohany zay hitantsika zany dia ny amin'ny hoe ny fon'ny mpianatra dia tena fo feno fanomezantsiny, fo feno tahotra rehefa tojo olana. Ary zay koa ny fontsika, ary zay fo zay mihitsy ny mila ovana aloha, zay fo zay mihitsy ny mila ovana rehefa tojo olana sika dia eo fanomezantsina an'Andriamanitra io ny be dehibe. Ny amin'ny hoe Andriamanitra dia izao ve ny zavatra ataonao amiko, dia ino ty zavatra mahazo aty, to tsisy fifaliana mihitsy, to tsy mba misy an'izao mihitsy teo amin'ny androm-piainako sy ny ohatran'izany. Izay le fomba fisainana izay mihitsy ny tiany tompo ovana ka mahatonga ny tompo nitondra ny mpianatra tanatin'izao sedra goavana be izao. Mety misy fotoana tokoa ravantsika mety ny tompo amin'ny lohasa aroko ny fahafatesana, fa tsy midika akory zany hoe handahoanao izy fa mahitanao izy, fa ao anatin'ny formation daholo zany, ao anatin'ireny fikambanana misy atsika ireny, amin'ny ratin'ireny toeram-piasana misy atsika ireny. Mety misy olana tena hoe saribahana hitondrano ny tompo atsika ary ao anatin'izany tena miatra manaina mihitsy ny amin'ny hoe tena ho rava, ho vita, ho simba tanteraka eto zahay, ho very fananana eto amin'ity fotoana ity satria ilay sambo kely dia efa fananana ihany koa. Kanefa dia izao hitan'ny tompo zany ary manefy atsika, mampianatra atsika izy mba hahatonga le fo malemy, le fo kanosa, le fo feno tahotra ho tonga fo mahery ahatoky an'Andriamanitra. Zany mihitsy ny tanjony. Ary zay nahatonga anazy ny teny tampianatra manao hoe nahoana ozy izy no saritahotra ianareo, tsy mbola manam-pinoana va ianareo. Zany hoe efa nisy ihany ny marika toko voalohany, toko faharoa, toko fahatelo efa nitondran'ny tompo an'ireo mpianatra ao nahita le fahagagana samy hafa. Dia eto miaraka amin'ny tompo izy dia rehefa tojo le olana be izy dia ohatrany hoe ho vita tanteraka, adininy daholy ny hery sy ny asan'Andriamanitra, ny finoana ihany koa. Ny finoana kely zay anananao dia efa mahavita mamindra tendrombohitra, efa ampy. Tsy mila finoana goavana be zany hoe finoana iza no ampiasainao, fa ny finoanao na dia kely ihany aza dia efa ampy ary ampiasao zany. Ary zany mihitsy ny tiany tompo hanefena antsika sy ampianarana antsika ao anatin'izao tantara izao ny amin'ny hoe ny tena mpitarika dia tefena mba tsy ho saritahotra ary tefena ao anatina olana goavana mba tsy hanometsina an'Andriamanitra. Ao ny tena ahitana anao, ao ny tena hanefena anao. Aza malahelo, aza kivy, mbola ho fantatro ihany ny antony io any aoriana any amin'ny hoe inona ary ty olana be ty, fa ireny mihitsy no tena ahitana ny mahampanompo, mahatoky atsika. Ary anatin'le formation daholo zany ka tonga le filazantsara zay ho toritsika rehefa avy eo amin'izay ny asa zay ho ataontsika rehefa avy eo amin'izay izy vokatsoa, isy impact goavana be satria olona efa voatefy, voazatoetra tanaty memy isika tao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ary zay mihitsy le miaraka amin'Andriamanitra
koa dia aza matahotra mahireza fa kay zany nidikanyity tafio-drivotra ity io mihitsy no fomba hanefenany fotsika ialan'lay fo malemy tonga atsika anana lay fo mahery dia miratso antsika rehetra riavana andeha ivavaka isika midera sy manome voninahitra anao zay ry mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo ry Jesosy Kristy tomponay izay tianay ka mampianatra anay isan'andro eny fa na dia ao anatin'ny olana sarobahana samihafa aza dia mbola fitiavanao anay zany satria manefo ny fonay ianao mampianatra anay hiatrika ny adi-piainana rehetra ahatonga anay olona voazatoetra ahavita hiatrika ny ho avy rehetra ary dia hitanao tompo fa mbola misy ihany ny fahalemena maha-olombelona ny fimenomenonana ny saro tahotra samihafa kanefa dia anio esory zany Andriamanitra esory zany ary soloy fahatokinanao aoka ny finoana izay kely anananay fa ao anatin'ny sambo-kelinay ianao dia ampy ho ampiasainay zany ka ilay teny izay nampitsara anao ny tafio-drivotra ihany koa no hitenenina ny tsiraray avy amin'ity anio ity manao hoe mangina mitsahara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay mety hoendrika samboaravoara sy tafio-drivotra anatin'ny fo sy ny saina rehetra na iza manatrika sy mahita izao video izao ka dia isy ny fitoniana iseho ny voninahitra ao ho mafiorina ny kristianina ho voninahitra ao Andriamanitra rainay izany dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao nanaovanay izany vavaka izany misaotra raha eo amen.